Naomi, olo-ravaka, ary liva, Clara, ary Romain no hanome aina ny tantara. Mandray fiozimana totosa dia izy. Tamberi-tany sa tamberi-tsaina? Roviana ihany izany nareo no andeha, tsy misy anamboaranay ny programanay ato nge. Ka efa hoe amin'ny herinandro izaniko. Izay tokoa ilay efa nilazaiko dia mba mifanandrify amin'ny fandraisana hery sovola. Ie, sady izay izao tsy mba manana mihitsy na dia atao tsakitsaky eny an-dalana azy. Eny e, andrasy fahita eo. Tonga dia any aminazy any angataka fa fantatro izao fa ataon-drojy kely indray raha vao rojo ny manome. Ka ny indri kosa volana nina amin'ny tsy misy dikany fotsiny ka. Nefa zao raha vao miaraka amin'ny hery mandeha metsina dia izay tenenina aminy azo daholo. Ie, fa ondy koa ary onja. So dia mba tokony aterina ihany aloha nareo mianadahy. So mantsy tsy tadidinareo iny lalan'iny fa mbola zazakely ohatran'ny liva foana raha ve fieritreretany rojo anay. Raha tadidiko mantsy ohatran'ny mbola kely indri ilay tany farany. Ary sao dia mba rojo koa sara ny tsy mba matadidy tamin'ny heritaona ange izay serzova vao nidina naka varitany ka ahoana moa tsy atadiako an'iny lalan'iny ozy indrika. Izany tokoa finio. Amin'ny sabotsy izany izy dano anainga. Ie, Ko tsy da raiky be ve izany? ka izy ange tsy manana vola hoentina amin'izany dia voatery tsy maintsy miandry ny fandraisanao vola rapitso sa ilay vola kely aterinao andrin'iny ihany indray no ankano. Ko naninona ary ianao raha ny teny an'izany? Eny misy vola azon'izy da entina ihany ange ao ankoatran'ireny. Fa mbola manana tahiry izy ngatsika. Fa ahoana moa sika andrianana? Ay ve izany ka nanao tahiry ianao e? Ka roviana tokoa moa izy izany tokony hiverina avy any rojo. Ka inona moa fa manaritra an'ireny volo ireny ihany izy dia miampy an'izay fotoana akany rivotra no asa, tsy haiko. Herinandro eo izany? Izay koa nefa nolazaiko azy. Aroana rojo? So dia mba tokony aterina any ihany ary aloha izy. Sa ahoana ny eritreritrao? Izay ihany koa no nataoko tamin'ny onja nefa tsy vao tamin'ny heritaona teo ve nefa nareo ilay niaraka nidina tamin'ny farany. Tsy tokony isy ahinany tsy atadidiavany lalana. Tsy dia any loatra ange no ilay amin'ny fanahiako Ie, so dia sanatria aza misy ane izany ka isy anao erisetra eny an-dalana iny izy vola mantsy no entina. Lalana tsy izy viana aminy ane iny rerozoa e. Menga maraina fotsiny izy dia tonga any. Ataoko hoe eo amin'ny ray ora eo raha ela indrindra. Etsy andanin'izany ny asanao ihany koa ve dia anananao fotoana amin'izany. Rehefa mba azonao antoka ohatr'izay indray aloha dia mba afaka ny fisalasalanao anatin'ny saiko e. Aza lefa lavitra ny sainao rerozoa. Eny re. Ary lasa aizany nalehan'ny liva fa misy zavatra nentiko ho azy ange io rojo e. Lasa niaraka amin'ny onjany voakany re izy e. Fa inona nentinao azy eo? Io robot kely io izao no tadiavin'ny adala tamiko dia nividiako. Ay ve? Ndry fa iny tia malasa eritreritra ny rojo. Tsy izany mantsy rerozoa fa mieritreritra ny fiainantsika. Maninona? Dia mieritreritra ny fiainana telo-da ihany koa. Tsy azoko. Indrindra fa ny fiainan'izy da sy ny fahasahiranandreo ray aman-dreninay e. Ka ataonao ahoana ary dia mbola kinina amin'izy mivady efa osy reny indray ary ve izy ireo? Izao mba ny fikarakarana sy ny fikolokoloana ny tanàna any ambanivohitra ireo any sisa no mahasoan'izy mivady. Ny fanananao olo tiako an'izany toetsain'izany tokoa rerozoa no tena mampiavaka anao Marina. Fantatro tsara izany ary fantatro tsara tokoa ny toerana misy anao sy ireo ray aman-dreninao. Misaotra rerozoa. Raha tsy teo tokoa ngamba ianao dia asa fotsiny izay ny afarahanay telo mianadahy. Aza lefa lavitra amin'izany anky ny eritreritra indria. Tiako anie ianao rojo e.
vetivety foana tsika izany dia tonga ety amin'ny garotiera sahady a hita ho a eo e ary tandreny so misy adininy etanareo da ao anaty fitoerana etanao arino eny e efa leto avokoa ka dia andao amin'izay ary tantany tsara liva rojo a ry amin'ny sisiny ry zany moa izao ny fiara tokony andehananareo da marina tokoa izany ndao ary so dia mbola misy zavatra hovidianareo da aloha e mbola hoela mantsy vao anainga raha izao fijery azy zao tsy misy ina tokony vidiana tsony ka ka andao amin'izay ary izany e izay a efa an'ilay crédit nividiana teo miakara mitoerana somary avoavo mitady réseau dia omeo aneny ny telefona mba hetsonanay eny ry rojo a izay dia velomnareo da dia veloma ihany koa nareo veloma erso veloma dia mampamangy any amin'izy mivady ihany yo andeha hoaizaka andeha itsino sa efa avy any ianao izao mihitsy azao mieritreritra ny andehako inona ny tianao ataontsika aloha androany aza misahirana mandeha mihitsy an'izany aloha androany fa hoana aleo fa hoentiko any amin'ny restaurant ianao anio asika misakafo ay e tiako tokoa izany reryzoa mba ho fahatsiarovana vetivety ny fiarahantsika taloha re amin'izao mahirery antsika isanao izao ato trano tsara mihitsy izany dia aizitsika no andeha reryzo any amin'ilay fisakafona nitondrako anao tamin'ilay voalohany indrindriny ihany tadidinao mandeha any amin'io manary fa izao ihany ange isika dia anaingy vetivety kosa kay dia tongako am'roambe folo sasany izao dia amakivaky any ny tendrombohitra iny amin'izay izany izao manomboka eto ny fitondrana liva izao no tena nahiranako tsy maintsy nidiany ny arahana ary rehefa reraka izy dia tsy maintsy mibabena indray eny tsy maninona izany vetivety ihany mantsy dia tonga any raha miala eto amin'ity arabe janona fiara ity eo indray aloha liva mandehana fa tena reraka mibabe alata amin'ny fiakarambe iny ka way andraso hoe afaka amin'ity fiakarana be ity izao dia hito ilay fasatokana eto tapony eto dia avy eo manaraka nyity lalana miakavanana amin'ny tsotsorika midiny ity taminareo sonja fahiny izany hoe tamin'ny fahakelezanao izany miara-mipetraka tamin'ireo ray aman-dreninareo tany ambanivohitra foana ve tany ambanivohitra ho ianao talohan'ny akarinareo taty an-taninarivo izany marina tokoa izany izay sonja niteraka tany ary kely tany afa-tsy liva izy indray taty niteraka dia io kely eto anatrehetritsika io fa hoana inona no natonga ny erozoan'ny tany an'izany hitanao raha ny fahitanan'izy mivady ray aman-dreninao reny ange rojo mbola tsy tokotokony ho taonan'ny olona hiteraka ny liva intsony fa firy taona izao no fieritreretanao an'eny ka asa any amin'ny 5 taona any ohatra ianao no miteny an'izany ary ny fahitana azy ety avelany tokoa fa hoana 5 taona nenina iny izao izany ve marina izany hoay rojo
Izany hoe tamin'izy niteraka ny liva zandrinay farany io zany a dia 7 taona izy tamin'izay. Nefa izy ohatra ny tena efa lehibe tokoa Ny asa mandrahara sy ny fitazanany nahanitra azy vetivety toy iny Jerozoa. Maro Raha ianao ary ny nahita an'izany a efa saiko maty ange ny lenina iny tamin'ny fahakeliny onjiny zany vero Ie, fa hoana faharofo lafo io ary tena nikikisan'ny aretina tokoa. Ary efa saiko maty mihitsy aza raha sendra ny reny kohaka mahery vaika ireny. fa hoana fa anganareo tsy nanatona mpitsabo. Araka ny fitantarany eny a sy ny fitadidiako, za mantsy tamin'izany mbola tena kely tokoa saingy mba efa natsaro saina ihany. Nolazainy eny fa misavo ny nahavo azy. Teo an-tanàna tokoa mantsy a nisy olona tsy dia natokisana loatra izay. Dada avy niasa tambary nahatazana lavitra ny onja nivoaka avy tao amin'ny trano io ramatoa io. Zany a Ie, fa aiza zany trano zany toa tsy mba natoronao akory anie tamintsika tany. ay tokoa moa. Hitanao ve ilay tranondrazana efa rava akaiky ny fahatromby? Hitako iny. Dia eo amin'ilay mpibasy maniry andrefan'ny trano io. Raha ny fahitako an'io dia ohatra ny misy rindrina ntsoro teo taloha. Ie, marina tokoa izany. Trano tokoa teo ny taloha. Izay indrindra mantsy hoa. Ka tao izay olona izay no mipetraka. Izay kosa tao amin'io tranondrazana io. Fa mbola tsy nahavitan'io trano io ry neny. Io mantsy vao natao taty aoriana. Ay ve? Dia izay ary saika tsy sitrana mihitsy io onjiny tamin'izay a. Fa nanana maro no efa lany nitsaboana azy. Tanimbary, tanimboly sy ny sisa. Izay vao avitra ny ainy. Dia resaka gasigasy ihany ve zany namonjena azy tamin'izany sa mpitsabo? Mahery tokoa ny resaka odigasy sy ny toazany aminay Jerozoa. Kinga amin'io resaka io avokoa ny rehetra. Dia fitsaboana nentim-paharazana ihany no nentina nanasitrana ny aretina. Lalina tokoa zany. So mantsy any ariana sendra midina any tsika ka mandika ny fady ianao rehefa sendra tsy hitako mandehandeha any a. Fa dia tena ahita faisana tokoa. Dia tena mbola manjaka tokoa ve zany any amin'ny faritra sasany eto Madagasikara? Marina dia marina tokoa izany Jerozoa. Sarotsarotra inona ihany aloha Nefa dia maro ireo razana fahiny nahavita nanapirofo ny fahamarinana. eo indrindra anie ny tena mahasarotra azy. Any pirofo nefa tsy mivaingana ary maso tsy mahita. Andraso indray aloha tadiana vetivety ny lalana. Afaka tamin'ny torano ito aloha ito azy izao a dia tokony ahita tanàna iry tapitapiny iry. Raha tsy diso ny fitadiako a. Eny tokotokony izay mihitsy. Toa izay Jerozoa ilay mivily ny sotro rano tamin'ilay nandeha taty indray taona iny. Marina izany. Ary mahagaga dia nanjary nangady ady be indray tamin'ity toerana ity a. Tsy ahitanaky ny inona tsonina dia iray aza. Avy aloha ny sorona iny akanjo lambony io fa tena tsemoka be lahy izany. Mafana izay dia hoe lahy aloha re hihinana an'ireo mofo anaty kitapo ireo. Mandra-panoloka an'ito kiraroko ito vetivety. Tena manaikitra mantsy izy izany. Eo aloha mipetra vetivety izay ahay. Aleoko manao an'ity kapo ity fa tena nijaly mihitsy ny tongotra tato anatin'ny tato. Ary andao amin'izay sika se lahy andeha. Oay! Ary nakaiza izao ilay trano tokana teto? Efa ry ambany be ry nefa izao ilay rano nepitana teo. Nefa rano tokony ho izy dia teto eto mihitsy izay. Nefa tao foana eto. Andraso aloha. Sary ve ka tsy tia ny lalana tokony ho izy? Tena azoko antoka ka. Tena tia mihitsy ny lalana. Dia ahoana ary? Nanjary lasa ohatr'izao ve eto?
Andraso aloha afaka tsara ty tendrombohitra ity dia jerena izay ao ambadika ao. Fa ahoana koa ity? Toa nanjary mandalo amin'ity tetezan-kazo ity indray koa. Fa mandalo tetezana impiry moa? Tsy indray ihany? Telefa taria aloha be taria. Ka nahoana ary any mandalo amin'ity anankiray ity indray? Tsy misy amin'ity mihitsy nefa ka. Tena marina e. Marina ity raha misy azoko mihitsy ka. Dia ahoana indray ry ity e? Inona no atao? Anaraka an'io lalana io ve? Nefa koa radio dia aiza no tokony ho lalana raha izany? Inona koa ry ity e? Andraso aloha e. Eto amin'ilay tetezana aty ary rehefa tena kekesina raha filadatry ny azony tsy valambalana eto amin'izao dia tena tsy misy hafa amin'ilay tetezana efa nolalovako tary mihitsy ity. Tena marina izany. Dia ahoana indray ary raha izany? Epita amin'ity ve? Sa iverin-dalana ary amin'ilay renirano tary aloha? Maika no tonga koa ka. Tsy maninona ity fa lorangarana. Rehefa tonga ao aloha dia mitady vonjy raha vao mahita trano ao. Izay no atao izao ka. Andraso ary aloha. Io alary liva babena aloha. Dia mba mitazona mafy ny tanako somary tazona ny sisiny ity ihany Izay moramora ihany aloha fa tena malemy dia malemy ny azo. Ny fijery amin'ny rano etsy ambany koa amin'izany tena mahafanina be. Tena afaka ihany marina. Raha be koa ilay teo ary io amin'izay aloha lahy mandeha amin'izay ilay fa tena rerako zoko ka. Fa mifiry zao rery zo. Ay efa amin'ny efatra. Efa amin'ny efatra ora? Tena vetivety izy izany Efa ela ihany kosa nge izay nidirantsika tato amin'ny restaurant izay nanateratsika n'izy daza tany keo maraina. Marina tokoa aloha izany Arono raha zahoro izao dia efa tokony tongany ane izy izay aiza kosa marina izany koa. Eritreretinao fa raha mitovy tamin'ny angany tamin'ny maraina iny izay efa tena ora ray izay angamba ny natongavana na ora roa mihitsy aza. Ka sao dia adinonao kosa fa miaraka amin'ny liva nge izy no any tsy maintsy izay dian'iny zazakely iny no arahana. Izay tokoa aloha tsy ho vitany mihitsy ny baby any liva mialo amin'ny fijanonany taxi brosy ka hatrany tanàna. Mbola lavitra ihany nge iny raha izay indray anga ka tsy mifaka. Fa sao dia tokony andeha amin'izay aloha tsika rery soa. Dre fa inona koa mamaky anao? Ka ny andro azy izany ty efa arivako. Mo inona tsony moa izany ny tokony hijanonantsika ato ny tiako tenenina anao anie dia raha miala eto asika dia andeha ho sady ve? Fa mbola ho aiza ho ianao ka? Zao raha mahazoto ianao dia tsy maintsy mahita toerana alefony sika mba mandehandeha re.
dia aiza no hitondrany hery zoa zany antosika monjy ary-pandizana dia tena merina ny taloha mihitsy zany anatin'izao fotoana fo izao ihany dre nafinaritra nge tamin'ireny ny rojo e ay tsy maninona fa raikitra indray ary ary tsy misy mandeha moto eo raha tsy maraina ekena ary nefa manam-patonga an'izany aloha aleo mitokodina eto amin'ny vila ihany sika fa inona koa itsy aloha itsy izany toa lalamby fa hatramin'ny oviana koka hoe nandeha taty toy izao ka nanjary nisy lalamby toty tena hafahafa izao fisehoan-javatra izao ka masony tena diso lalana raha izany dia lalamby makaiza sy makaiza nefa izy izao tena diso lalana e dia taiza nefa izany nanomboka ny voana lalana tokony misy dia tena tsy haiko tsony fanina dia inandray ry tiany atao e eto aty dia inany atao anapaka n'ity lalamby ity ihany ve sa anaraka n'ity lalamby ity indray sa hiverin-dalana raha anaraka n'ity lalamby ity aloha dia izay angamba vao tena very tanteraka fa ny azo antoka fotsiny amin'izay dia hoe tsy maintsy nahita garana hifanenana na masinina nampandehanana iny raha tsy hoe lavitra be koa anga vao tonga amin'izany raha napaka neto lalamasinina eto indray izany hoe anohy an'iny lalana iny ihany izany tsy haintsony izay efa rany ihany mbola hanana herintsika ho tonga ny an-tanàna ihany sa ahoana raha hiverin-dalana indray dia haharitra ora firy vao tonga any amin'izay lalana tadidiny saina ho diavin'ny tongotra fahiny tsy ho an'ilay ty an-dalana ihany ve na hoanina tsy hoany dia ho tohizaka ihany ny lalana rangaha efa tsy asakadiny angambizay nefa dia mbola tsy hitako ihany izay mangirana amin'ny teny lalana ity miakatra ko midinako tsy hita ihany ity izay teny efa rany ino io tazako ohatry ny manangasanga io izany anondrasy hoe totrano marina fa tena trano io tafo-bozaka aloha ny hitako aveto e tena famonjena ho antsika izay lahy io liva raha izany andao aingana aloha amonjensika fa soa aza sendra n'io trano io ko amin'izay dry fa tsy ty trano ty ary ve ilay tokony hitako tary aloha be tary afaka tamin'ilay ny ampitarano dia miakatra ambonimbony eo dia tokony nahita trano tsy nahita trano aho nefa fa mangatiady be ny teo tena ty trano ty nefa ny tokony lalovako teo tena marina izany ny antony anaovako an'izany mantsy dia
voalohany indrindra aloha no nisy varavarana sy varavarakely. Efa somary mendakendaka ohatr'izao mihitsy. Manaraka an'izany itsy vese itsy. Tena mbola tsy adiniko mantsy ilay nandalovana seroso ny vilony sotro rano tao. Tiahoana ary izany izao zavatra izao e. Sa ve dia trano mitovy ihany? Nefa tiahoana ary atary aloha tary tsy nahita an'io fa aty vao nanjaritako izy ity. Andraso aloha atsoatsona ka. Eto ivelany eto koa moa tsy misy na dia ankizy iray akory aza mba hoe anontaniana. Andraso hoe Odio! Aiza olona? Aiza olona e? Toa tsy misy mamaly akory. Andraso ihany hoe aloha. Aiza olona? Odinareo aty e! Mare ihany ve nareo ao e? Aiza olona? Tena tsy misy mamaly mihitsy. Tsy misy olona ato raha izany. Izany antsoanjoko izany ve dia tsy eny raha trano ry zareo. Mivaravarana nefa ity toa amin'ny tanila fotsiny. Ahoana ary? Andraso mihitsy aloha varavarana ny dondonina dia ho hita eo. Odio! Aiza olona? Tena tsy misy olona ato ka. Ary andraso ho vanamoramora ity varavarana ity mitana izay ato anatiny ato. Ka maninona moa raha hidirako mihitsy e? Andraso. Liva, eo ihany aloha ialahy ka. Andraso io fa vetivety ihany dia mivezona. Izany tranokala ato anatiny ato. Mivovoka sy milaly amin'izany tena. Ndry ny fitaovana nefa reto avokoa. Ny vy, ny vilany maro, ny sotro, ny sy ny betany. Andriamanitra! Way, fa ino ny zavatra mitsirika teo ambony tongotra iny? Tenko hoe marina tsy tena voalavo. Hoaisa ny habe any marina. Amin'izay dia mitsorika dia any anatin'ilay siny betany avy eo. Tena mahatsiravina ka. Andraso hiakatra any ambony any aloha hijerevana an'izay ihany e. Izay. Andrekako. Ary ny atao ambony ato nefa tao milamina be mihitsy. Fa ahoana koa ary izany? Atsy ambany voalavo sy ny loto ny manjaka nefa ny atao ambony ato tena milamina be tokoa. Fa ina ary ny dikan'izao e? Ndry? Toa misy sakafo misarona reto. Sakafo telo vilia. Andraso hoe sokafako. Tena mbola mafana izany matombontona tsetroka tokoa. Ohatran'ireny voavy loarany ireny. Ohatray. Tiako tapo kafe miantona ety koa aza mbola misy rano mitaitaika. Ohatran'ireny voavy nampiasan'ireny tokoa raha izao fahitana azy izao. Tena raha izao no izy dia misy olona mipetraka ihany ato amin'ity trano ity. Fa mety hoe lasa ny etsao ohatra. Nefa dia saiza koa nefa e. Nefa raha izao fijery ny zavatra atao ambony ato izao ve? Andraso indray hoe aloha. Izay ato amin'ny efitra ilany ato kosa aloha no azy. Andraso jerena. Varavaran'ny efitra koa moa ity mihidy be. Andraso ary. Andraso vaiko. Nefa sao dia mba misy olona ihany ary fa matory ohatra.
Andraso aloha tondomina ihany ka. Ody ô, ody tompoko, ody nareo aty, aiza olona? Tena tsy misy olona ato. Tsy maintsy hovoako ihany izany ty varavaranty raha izay mifipetrako. Andraso hoe, nefa nge izany tao midy avy any anatiny. Izay koa nefa no tena lozako. Midy avy any anatiny. Nefa izy ny nidy azy avy any anatiny raha tsy misy olona ihany ato ka. Raha izany dia matory be ireo. Maninona nefa raha ohatra ka ho pitsoana any? Inona koa nefa manakana amin'izany eo e? Efa afa-tsiny ihany satria efa nandondonako. Zay fa nifantateraka ty. Ary andraso amin'izay hiditra tsy moramora. Zay. Fa ahoana ty? Toa olona matory avokoa ny ato. Lanitra. Efa izany ka natory tato reto ny tsy nandrenesany zavatra nitranga rehetra e. Mba loza koa izany raha torimasomasina. Way, ary tena izy mianakavy mihitsy nge reto izany e. Retsy ambony reto izao izy mivady lehibe. Dia reto amin'ity ambany reto ny ankizy anankiroa. Azo fa maninona dia tena misalobona be ohatran'izao reto nefa. Andraso aloha, andraso foaziko. Hosokafana ny lamba manarona ny lohany. Moramora ihany ririonja. Reto ankizy matory amin'ny tany reto aloha ny aloha tazona voalohany. Ary aloha haingana amin'izay ny lamba manarona azy. Andriamanitra! Tena zava-doso ty. Tena marina fotana mafaty e. Ka fatin'olona avokoa reto matory misaron-damba eto reto. Fatin'olona efa taolana sisa. Tena matsiraviny reto izy masina. Dia misy zavatra tena tsy mazava mihitsy ato amin'ity trano ity ka. Masina e. Fatin'olona efatra. Ohatra n'ireny olona matory ireny nefa. Tena aloha hivoaka tato faingana fa tena mampatahotra izao. Tena mistery amiko izao zava-mitranga rehetra ato amin'ity trano ity izao. Ndry, ary nakaiza koa ny nalehan'ny liva teto e. Nakaiza ny nalehany? Liva! Liva! Andriamanitra, nakaiza ny nalehany teto koa e. Liva ho a! Marina tsy tena very ny zandriko. Aiza ry izy teo? Andraso aloha jerena ty ambadika ty trano ty. Liva! Liva! Tiany izy kay. Fa manao ineto nefa ilahy e. Andohangy ansika sy ilahy ala tao amin'ity toerana ratsy ity ka. Reny zavatra hitako teo ireny. Tony mbola manofona ny fieritreretako ny tenako hatramin'izao. Tsy mbola tonga sainy izany a. Ahoana kosa moa ny fomba hinonany ireny? Fa mbola mahagaga hatramin'izao dia hoe ahoana ny fomba nidian'ilay varavaran'efitra eo avy any anatiny tany?
arina ihany koa midikandreo sakafo efa masaka vonandrahoana tsy amporafiry akory. Eo ny tena mbola mistery aniko amin'io trano hafahafa io. Amin'izay nefa ireo razana tao anatiny efa tondrazana taona maro tokoa. Mahagaga sady mahatalanjona nefa mampatahotra ihany koa. Ny tena loza dia manomboka eto dia hoe inona ny ataonay? Aiza ny alehanay da? Raha zao mantsy no tena fipetrany dia izay vao tena resa lahatra fa very ato anatin'ity tontolo ity izay sy leva. Dia ahoana? Aiza ny ale? Iza anao tsona? Ny andro nefa ity efa mihamandrosa hariva ihany. Tena very izay e. Engany ka hita vonjy alohan'ilay te amasoandro sika sy alala liva ka ratsy izany angamba dia tena ho faty aty. Ary andao andeha moramora ihany aloha e. Rehefa tafakatra aty ambony aty dia toa fasana indray ireo tazana eo ambanin'ireo. Fa ahoana ary izany e? Fasana mitomandavana trery amin'ny lohasaha ery. Inona raha ny tena dikan'izao? Ohatray nefa nge dia iny mazava be iny izao ny lalana toy ny tiana alehako ity e. Dia mamakivaky an'ireo fasana be dia be ireo izany raha izao fahitako azy izao. Dia mandra-pahatonga izako nefa iny. Mba marina mafy ary andeha amin'iny a. Tena aloha verina mitady lalana hafa ka. Sa inona ny atao? Tena izay ka. Tena andeha verina sika liva. Nefa ary ohatry misy olona angely hitazoko ry alavitra ry izany. Ie, tena olona io. Raha matoa manondra-kanana. Lavitra koa aloha ka zarara tazany. Tena andeha hoeny aka. Andao liva. Io mihitsy ny tena fanavotana ho antsika. Raha izany mantsy dia mety misy tanàna ihany izany eo ambadika ao a. Ary mety ireo olona ireo ny tompon'ireo fasan'ireo. Nefa andrasa aloha antsoina ka. Io kosa nefa mitraka mitodika aty izy izany. Andraso kopahako anatiny aty. Io efa napetrany ilay siny. Dia inona kosa ny ataon'izany? Ohatra manondro ny lalana midina makeny izy izany. Eny tokoa. Dia ity lalana tokany ity ihany nefa ny atondriny io. Aleo rehefa kireny aranga. Ie, izay no to rehefa tsy te ho very iny na dia hamakivaky reto fasany reto azy. Tsy mampianinona antsika izany. Izay ihany ary izany fiafaran'ity lalana izany e. Toa efa ela ihany izay io fa mbola tsy tafavoaka tao anatin'ity fasan'ity foana hatramin'izao. Tena dia inona kosa aza ve? Ohatra mihodinkodina ato fotsiny ny fiheverako ny tenako. Dia aiza indray izao ny lalana mivoaka ato? Nefa dia lalana mahitsy hatrany no nalehantsika teo. Ary toa mefa reto amin'ity varavarana ity fasana anankiray ito ilay lalana. Fa ahoana e? Fa ahoana? Inona avokoa ny dikan'izay zavatra miseho izao?
fa ahoana manina ianao andraso vetivety aloha fa misy inona rojo a andraso vetivety aloha elana tsy indrindra aloha avelao andeha ho any amin'ny toilette vetivety fa misy inona ary marina razoko mihitsy vetivety foana ary dia miveriny mandeha anary fa inona koa ary nahazo an'rojo ny tampoka teo sa marary aizako olona mandeha tsara eo verangaka fa naninona koa ary ateo ohatran'ny misy zavatra izany manindry mandry ahy nefa dia inona ary toy ny latsahan'ny varatra izany mba vafoko teo ampaminana erozoana andia teo iny tsy azoko mihitsy ka fa naninona teo anao rojo a inona nahazo anao miala tsiny indrindra kia miala tsiny fa ohatrany nanapaka ny filenantsika izany tsy maninona fa inona aloha nahazo anao vetivety teo sao dia tokony andeha hody ary sika eny andeha hody ihanytsika rehefa aveo fa andraso aloha akasaina kely vetivety eo petrary aloha ohatrany misy zavatra nandalo misaiko tampoka izany teo erozoa tamintsika sainao mandia teo zavatra inona nefa tena tsy haiko ohatrany misy alahelo mitambesatra izany tataopoko tsy haiko na inona natonga n'izany ao dia marary ary ianao tsy maninona nefa ka dia inona fotsiny ary tsy haiko rerozoa andao mitsy aloha sika andeha hody raha izany ka andao ary avetsy aloha ianao dia anaovy aloha tontolo zoako efa nanao ahoana ianao izay rojo efa tsy maninona tsony aka fa inona ary ny zavatra tena nahazo anao tampoka teo iny dia tena tsy haiko raha tsy nahazo an'izay toromaso kely izay ianao tsy nisava mihitsy tsy te hanaitra ny herozoa fa nahatramin'izao tokoa aza dia mbola tsy mitombona ny heritseritra fa mbola mangatsika angah ianao eo ary aloha ampiko an'ity ny lambanao dia andraso ampidinako ty termosy ty vetivety farantaiza angah mbola mafana ny rano ao anatin'io termosy io rano vao nampangotrahako vao teo re ty ay ve tamin'ny ianao natoro teo iny no nanararotako nanao an'izany ianao koa moa vetivety ihany dia taitra fa ngah ianao mbola tsy natoro mihitsy ahoana moa rojo no ahitako tory aminao hita tsy salama izao fa mba ampifiry aloha izao andro izao raha sy tokoa amin'raika misy folo sasany alina ay ve fa alina be eritreretinao aza ve fa amin'ny valo sika vao tafody taty teo inyko andao amin'izay ary aloha sika tory rojo tena tsy manino indre efa kely foana mantsy zao tsy nitsoko andry dokotera mamy teo sapany loha andria nefa tsy mamay okare izao tena marary mafiasa ny lohako izany liva azonakaizy liva fa naninona azy inona natoka eto amin'ity toerana ito amin'izao andro efa alina be izao maizina be sa anondrasy tokoa fasana
fasana nitako. Aroko zefa tsaroko. Nisy raha mantona nondrakanana tery ambany tery dia saika tonona eda. Tsy nety tonga teny mihitsy nefa izay fa nisakodina tato amin'ireto tokotanim-pasan'ireto fotsiny. Tena izay. Ireo manodidina anareo avokoa izany izao ilay fasana. Eny fa na dia tena maizina tokoa aza ny andro. Eny dia safotra izany teo. Tena kaiza nefa liva. Aiza nalehan'izy zazakely iny. Andriamanitro, tena vera ny zandriko. Aiza moa ilay kitapoko teo? Tena maizina koa ange izy izany. Aiza ry izao no nalehany? Andraso aloha tsapatsapaina eto amin'ity manodidina ity. Mino aho mantsy fa eto ihany izay ny latsaka. Misy angamba izany voatsapako ato izany. Ary andraso aloha avoaka ilay lamo fitaty tsilovana lalana. Aiza moa no nasiako azy? Ty eto. Ary aleo arehatra amin'izay. Zay. Ty aiza nefa nalehan'ny liva izao? Nakaiza ny nalehany nandritra an'izay fotoana nahasafotra izay ka tsy nahatsiarovako tena. Taiza izy? Savy efa nisy mibata teto akaiko teto. Andraso aloha jerena ny manodidina ny fasany. Liva! Liva! Efa indina izay ny taovaverina teto amin'ity faritra ny foazako teto ity. Dia ahoana? Inona ny atao? Aiza ny tany alehako amin'izao andro alina be izao? Inona ary izay no nanjohan'ny Livany? Aiza izy no tsy hitako eto? Tena mijaly aho ka. Very aho. Amin'ny fomba ahoana nefa ny hatafako amin'ity tokotanim-pasana be dia be ity? Ary mety amin'ny firy azy izao andro izao e. Andraso hoe efa amin'ny efatra sy sasany maraina. Efa mangira ny dratsy. Teto koa dia resy toro teto marina. Andraso aloha hitsangana eto. Ezaka ny ala eto amin'ity toerana feno fasana be ity aloha mamaika. Ary toa fahaizandreny ity toerana misy anaty lanitro. Fa maninona eto indray ahy toa eto tapoka voananebakeba tany eto fotsiny misy ahoana ary izany? Fanga moa za tafavoaka tao anatin'ilay tokotanim-pasana tao iny ihany alina ka. Marina raha misy azoko tsony mihitsy izao zavatra rehetra izao ka. Raha ny fitadidiako azy nefa dia misangodina tao fotsiny ary niezaka nivoaka ihany nefa tsy tafavoaka. Manaraka an'izany tsy hita liva. Teo amin'ilay toerana mivezivezeko teo iny ihany no farany ny restory. Dia izay
nefa dia ahoana indray no eto amin'ity toerana ity misy anahy kehitriny. Tsy mazava amiko intsony ka. Marina raha misy mazava amiko mihitsy izao zavatra izao. Iarina teto nefa dia andeha hoazandray e. Aiza ny hitady any liva? Araiza ny lalana makany amin'ny toerana alehako? Aiza misy andro bebe sy neny? Ezo mifoaza rehefa efa maraina ny andro e. Efa maraina ny andro. Mifoaza. Ary angah ianao taitra sady. Ie, zaza nge tsy natory-tsony ny foalina ka mandrakizao e. Fa hoana? Tsy nety nahita tory fotsiny aho. Grotso, dia inona fotsiny nataonao teo? Inona moa fa namaky boky ahy e. Fa naninona ary raha ny foazonao? Mampalahelo ahy ianao raha hifoha amin'ny torimasonao no tsy fahitako tory. Rehefa nanao ahoana aloha ianao izao e? Efa tsy maninona re ahy. Kosa. Reraka noho ny tsy fahitako tory fotsiny ahy. Reo aloha sakafonao any dia mandehana miasa fa sao dia tara e. Za angamba rojo tsy andeha hiasa mihitsy androany. Aleo fa hiaraka ao any amin'ny dokotera isika. Rerozoa, efa tsy maninona nge ahy. Oa, aleo mihitsy re izay no atao. Dia ahoana? Dia tsy asa izany ianao? Aleo fa ho teneniko jery. Dia ny adala aloha no hanolo ny asako ao androany. Fa nga koa izy tsy miasa ka? Izao mbola congé. Eny e, fa zao no lazaiko anao rerozoa. Hoe ahoana? Mba tonga soma tsara ihany ary very onja sy liva e. Efa tonga any tokoa re izay e. Fa inona koa no malasa anao heritreritra an'izany? Mieritreritra fotsiny aho teo hoe tokony efa mba amin'ny telefona izay neny raha toka efa any izy. Araka ireny efa nifanarana tamin'onjy ireny. Ka mety ny fitadiavana rezao koa nke izao no tena olana e. Hitanao ihany ny toerana misy anareo iny. Ka na izany aza. Mety raha toandreo angamba izy izao vao hiantso. Za koa izany efa malahelo mafy anyneny mihitsy. Nenao kosa zany. Vao hoe andeha hoany onja sy liva dia efa ineny no tao an-tsaiko. Ary tsy niteny an'izany ianao talohan'ny nandehanan'izy da dia niaraka nandeha tany avokoa isika efatra. Dia mba nanao excursion mihitsy. Hita Izao efa tsy mety tsoniko. Erozoa. Ahoana? Maninontsika raha makany e? Eny e, efa ao an-tsaiko ihany koa aloha izany. Angamba any mihitsy aloha no manao ny 26 juin amin'ity. 26 juin nao ahoana e, izao tsika no any. Ahoana? Izao e, izao. Ahoana koa izany programanao izany ary? Sao dia mba tokony ho antsika rerozoa. Raha nenio kosa aloha tsy mety ka. Aiza ary ny fotoana amin'izany? Ka ianao teo nilaza fa tsy andeha hiasa ihany. Ka noho ianao tsy salameo ange no antony nandraisako an'izany fanapa-kevitra izany e. Izao nefa ity ianao tao mikiriny andeha ihany. Ka tsy mety ange ny saiko e. Tsy mety kosa aloha raha nio rojo a. Farafaratsy ny amin'ny herinandro. Ary rehefa tena dodona ianao dia antsika vao mandeha. Dia tratrarintsika ihany izy da dia mba miaraka amintsika miverina ihany koa. Tsy efa tara ve izany? Rehefa nanany any atsimo nanany avaratra nanay atsinanana aza nefa tsy nisy nitondra ny ferina tamin'ilay toerana fefasany intsony. Izay toerana mety ahitako any liva nefa dia sanatria koa ve ka efa maty ve izy sady lasa iza fotsiny. Andraso hoe ohatra misy olona taminy manantona avilavitra iny izany. Ie, tena olona iny. Andraso aloha fa tena eto no mety fanavotana ho ahy. Misotranao Andriamanitra. Tsy eto izy fa tamy. Ie, azafady hoe tompoko. Tena nasesin-janahary anavitra ianao tompoko.
tantaraiko anao izany re tompoko ka asa na afaka ny anampy ahy ianao mba losa koa zany nahazo anao zany anaka endrana mihitsy eny fa na dia tsy azoko aza tantaranao rehetra teo dia tsy maninona fa nanampy anao anaka fa inona moa zany ny tsy azonao tsy maninona nge fa azoko averina zavaina aminao e tsy mila zavaina intsony efa mazava ndry mona koa ary tirangaty izany ka aiza moa zany zao no toerana tianao ale araka nefa nazavaiko taminao teo tompoko dia zavy kelindramatoa zay linina sy tvplus amy ay sao dia mba zanakinga batista sy ramanikrity ianao izy indrindra ary andeha ho any amin'ny zareo azo atondiako izao ay ve eny tompoko ka ino nanaka no ataonao aty ka efa nambarako taminao teo angefa very ahy ohatra ny voan'ny tamberi-tany izany tsisy tsaroko tsony fo maloatra zao nefa izay ny ala tany an-taninarivo mahagaga ihanyko no fa ahoana tompoko faiza moa zany zao ty toerana misy aty azafady raha tsy madiso dia tapona tanandolo no misy atsika izao tanandolo iny ny tanandolo zany ve tsy ilay toerana fambarandrina eny fa toerana be matoto sy angatra hoe marina tokoa zany ka zay aza mahagaga hoe inona ny tokony ataonao ty nefa any ambohitrezaka ny toerana tokony alehanao raha izany mahagaga zany andriamanitro dia aty tokoa ve misy amin'izao fotoana izao marina zany fa hono aho raha tsy madiso raha miala any amin'ny arabe moa zany dia tokony ho adiny firy eo vao tonga nyity toeranyity orikala kely tya ianao ve ho tonga ty raha tsy afaka 3 andro raha na afaka amin'ily arabe ry 3 andro 3 andro oa raha olona matanjaka azy zany ka ahoana ny lazanao fa eto tanandolo ary misy atsika amin'izao zany efa ho malotolakandro ny ala ny arabe kiala kely ty ve tsy mahalala ny lazana tanandolo mahagaga ihany zany zavatra izany nefa raha reny zavatra nahazo areny dia to ohatra ny resy lahatra amin'izany ihany dia ho tonga ty tokoa ve za viko re ianao tompoko andao re mba hiaraka hitadiny zandroko rehefa izany dia mba hatirinao any ambohitrezaka izay tena mbola lavitrezaka zany trikiara kely tya mariny eo moa re tompoko mba miangavy anao re omeko ange izay vola ilainao omeko rehefa tonga antsika eo moa mba miangavy mba hanafaka amin'izao fahaverezako izao raha nitady ny tsy hita kosa aloha tena sarotra andray raha nitondranao any ambohitrezaka angano zay nazoko atao aiza no tadiavanao olona amin'izao tany efitra izao misy nitanao zao eo eny ary tsy manina fa rehefa hitako fotsiny lalana ny voakaty dia izay aloha daholo zato izy raha zao fandeha nyity rangahy efa osy ty izao ve no rana tsy roviana vao tonga any fa hono raha mialeto mety mbola lavitra be ve vao tonga antsika raha tsy misy sakatsakana iny an-dalana dia vetivety any sika dia ho tonga any ka sakatsakana fa sakatsakana inona tsy hitanisa aminao izay mety ho sakatsakana azo eny an-dalana ao eryzoa io fa ohatra misy mandondona ivelany ao ry avy faingana ianao fa izy koa ary zany voay aloha fa miandry le olona eny andraso ary ay factera manahoana ianao taratasy
ao fa sony afako e sotranao a zay fa dia velomandrindra ary fa izy zany rerosoa taratasy rety taratasy ho antsika taratasy avy aizy iny raha zao fahitako azy zao dia mety avy any ambany vohatra reo ty a zany tokoa ve angamba avy any amin'ireo ray aman-dreninao eto ty hoe ty fa inona ary no mety ambarany ato aosa daty ny afako maliny angany izy ty tany a mety ho le vola efa nampitondraintsika n'izy da angamba sokafa aloha hitana izay ambarany andrazy tokoa hoe tsy soratananeny ty fa soratr'olo-kafa anizy telo mianada mamangy tsy olavaresaka fa zao no antony nampandrenesana nareo zanakaraha margerita sy nga badista mivady amina lahelo lehibe tokoa no ampahafantarana nareo telo mianada zanany fa izy mivady dia nodomandry ny aliny asa positimy miroapolo novembre rojo rojo savitry ty marina na dia efa voalevina izy andrasana tsy maninona fa anatona sika mpanandro zany dia atafitsika azy ny lamba ary fanaovam-belomasy farany ihany koa eny zay hitanao fa mety re aleo izay no ataontsika izao ankehitriny izao ihany dia andaosika sy anao hiaraka hividy an'ilay lamba fa hony tokoa ahoana hoe ianao dia mba ahoana tokoa moa izany ny position an'izy ta eny tokoa nahatratra ny fandevenana ihany ve izy sa nanao hoana raha araka ny fikajiana izany fotoana rehetra izany aloha dia tokony mbola nahatratra ny razana atao tokoa ry zareo omaly inge izany eny na dia izany aza nefa aloha rojo tsy mbola misy zavatra azotsika antoka hatramin'izao ny momba an'izy da na nahoana ary izay no mety alahelon'iny zandrokiny tamin'ny fandrenesana nyity vaovao ratsy ity inona ny mety nataony izay iza ny mba nampionina azy eny tsy eritreretana saina aloha izany hatreto ary rehefa tonga anysika dia ho ito eo ny marina amin'izany tena sahirana ianao ty rerozoa enao tiako enina fotsiny ary ny nahavadiko anao mba toy isika tsy fanohana amin'izao fotoan-tsaro izao eny tsaro voarotsy fa ny fifalianao ny fifaliako ary ny fahorianao dia fahoriako ihany ko misaotra kia tombosika ty andao amin'izay ry aloha hiditrena antsena hijeran'ilay lamba tena efa ela dia ela ihany izay nandehanana izy ty rangaty izay nefa dia mbola tsy mety afaka amin'ity tangazana be ty ihany izay hatramin'izao zany efa manomboka riraka dia riraka tokoa sady nona ny mangitahita aiza ihany ary ny fifaran'ity lalanyity fa hoana tompoko inona ny karakely mety mbola lavitra eto amin'ity toeran'ity ve tompoko fa mety ahita rano sika rano za mantsy fa tena mainy etaeta mafy ako zao no lazaiko amin'ny karakely ahoana tompoko mandidy anao mihitsy aloha tsy iresaka na antany zavatra raha tsy afaka ampilanana midesy ty sika fa ahoana ka tianao ve ny evin'ny loza ho antsika eto fa
loza ahoana tany masondrona angetirikala kely ny hery rehetra dia ompilatanany avokoa tsy azoko ino milazo mangeta hita io vetivety foana dia hita maso ny renirano madio mangatsakatsaka toreniny andoha rano reny aiza nefa ny eritreretano isinyrano am'izao toerana zao marina tokoa ve zany toy nazono omaly any dia zany tokoa ve nahazo omaly iny marina zany rikala kely tia dia ahoana mety mbola isy fanantenana ihany raha veny amin'ny ve aiza izy sofiko raha veny lalitalovana sa nanohanana mitiky fa ohatra ny marefy ny zavatra mikitaba nge zany drasy hoe toy feno olona miorakoraka izany ny amiko fa ave zary zany feo zany jereo angetyrangaty amin'izany raha petrakotra sady toza mihitsy ny fiainana ity maro na tsy mampatahotra izy izany ka za koa moa tsy avelany resaka sy amin'ny tany akory amindrasy oloranga fa tsy marezy feonjavatra vafa feno ianao ve zany feoreko izany feonko taba be ary ohatra ny tsy lavitra antsika mihitsy raha fandrenesana azy fa ahoana koa ary izy zany tao tsy mamaly mihitsy tirangaty marina amilaza aminao aza miteny fotsiny na inona fiorenao io aza miteny ary zao aza mietriketrika any aorina any fa milalany any zorony ataoko toy ny tsirezy kitaba eniny sofinao eo zava aminao zany eny ary zany mandidy anao vao tokony nisokatra anavavanao zay afaka isika aloha afaka miteny amin'izay ianao ono fa ina avokoa reny zavatra rehetra reny zany feo sy ajoajondreo fanahiny maty rehetra raha tsy fantatrao feo amin'ny fanahy ity mitotoeranyity ary minoy amin'ny maromarina anao fa raha tsy zany niaraka taminao dia efa lasany ianao fa ahoany tsy mahafantatra ty toeranyity dia tsy misy afaka ito fa ahoana nafantaranao an'ity toeranyity indrindra ry karakely ity tsy mahafantatra azy fantatra tokoa aloha raha nalaza no masedolo saingo tsy azoko vetroka velivelo hoe toerana tahaka an'izao izy zay arina tokoa zany satria izay tafiditra ato dia sy tafavoaka intsony ka mbola mahagaga ange tompoko dia ny fomba nafitafidirako teto fa sy hoe andeho any ambonitresaka velo ianao tria marina tokoa zany fa andeha hoany ny atondriako nefa be ny sakasaka andeha ny andarana angamba tsy haiko aloha izay tena marina fa tamberi-tany kosa aloha ny fahafantarako azy orikarakely ty ka tamberi-tany indrindra nge miendrika iseho ty toeranyity ahoana koa zany tako reninazo anao reny ka zany ve zany mihitsy dia ahoana nefa zavatra maro zao ny hitako sy ny lalovako ikalakely ty ve tsy ilazany ary ahoana tompoko no nahatongavanao tamin'ity toeranyity ary nahatongavako teto ve tsy nisy afa-tsika sinao rery zao mantsy ny olona namakivaky ny tangazana be iniko marina dia marina tokoa zany
marina zany fiarakely ary iraka monjanao tokoa nge no natongavako teto iraka fa iraka ahoana ianao avetrany dia fantatro any amin'ny toerana misy any fa misy olona velika milona vonjy ty mitany hevitra ty dia zay no tsy maintsy nahatongavako fa ahoana zany araiza moa zany zao ny tanàna misy anao mifanilina amin'ireo ray aman-dreninao reo ihany retanana aniko angery nga batista sira margrite ay ve dia any ambotrezaka ihany koa zany ianao mody andalo teo rahamasina ndresika zao fa asalalony resaka alety dia tsy nisofinao intsony no andre tahaka le teo aloha fa mety hita zavatra maro ianao zany eto zany sika ny tsy maintsy mijanona eto ny farany tonga ny fiara efa mba lasa lavitra ihany aza raha izay lalana vitantsika izay ny ala ny arabe goudron maro zany dia aiza zao ny fiara ny apetraka ka na vela eto aza moa io aninona iza no andalo aty anaty kirihitra aty orery zoa koa raha very amin'izany ny zavatra dia ahoana ka mandra-pahatonga antsika ny tanàna fotsiny ange rehefa tonga any sika dia maniraka vatandehilahy ao tanàna iambona azy aty mba mahatokotoko koa ianao zany ka ny fanena mpakakitay no ahiko ny dalo aty ambany vohatra aty mantsy aty anaty ala aty ny tena angadiny indrindra fa ny aty aminay aty mbola tsy mahafantatra ny tena tanàna aty marina ianao tsy voandroalina any no tojo tahaka n'izao taty ka andao amin'izay re so mantsy ho tratra maizina aty tsika efa amin'ny efitra sasany to erosoa tena efa maizina be inge zany andro zany marina raha hita lalana tsony ny masoko andraso are andraso aloha rehatra le torsato tiana ianao zay mazava tsara izy zao mba zay ahay nefa na zany aza mandehana moramora ihany efa mba nanezaka ny nandeha mafy ihany sika tamin'ny lalam-pirenena teo nefa mbola zao tratra rivo zao ihany tsy hitako koa izay nahamaika antsika anao dialina tahaka izao rery zoka hatray ianao azy efa maika sy todiny eriko ka misy hafaiza moa izao raha ohatra ary ka ny ampitsontsika vao ny ala tany efa samy tsy hahatratra ny razana ihany izao tia fijaliana mitsapatsapa amin'ity andro maiziny ity fotsiny tsy maninona re io tsy hanenenana zany erozoa fa aiza ho aiza moa zao no misy atsika tsy voavinaninao tsony ve tsy fantatro tsony mihitsy ka raha afaka kelikely amin'ity lala maitsy ity tsika zao dia tokony andala an'le tetezana somary malemilemy ry ay tokoa mbola tsy nandalo tamin'iny tsika avy any avaratsika mantsy le nivoaka teo satria tany nisy ny azony fiarana le dia tsy nandalo tamin'le fiakaram-be mideziny tsony marina tokoa zany fa mbola lavitra moa zany sa efa kaiky ihany misy an'le tetezana io angamba io efa tazana manangasangy eto io mihitsy le arofanina hitanao tsy loviny jiro erozoa tena tsy mety amiko ity ka fa ahoana tena ohatra ny matahotra andeha amin'ity tetezany ity fa maninona
io fatantanako ary ianao e. Tena tsy mety re. Tena marina matahotra aho eo indray ary babena raha izany. Aloha mihitsy babenao fa tena matahotra ka. Ao ary mekara zay ary aza mijerijery any ambany antsony ny lalana diavin'ny tongotro fotsiny tsy lovinao amin'iny jiro iny. Zao mety zao tena fanelanelana be mantsy ilay hazo amin'ny tsy valambalana any ka mety tafalatsaka any ny tongotro. Eny nefa moramora ihany ianao na zany aza mihetsiketsika fotsiny ianao e. Zay ary inona ary zany zavatra midoboka be zany. Tsy misy inona re eo e. Tsy azo avy andehanako dia latsaka ny naty rano any. Tsy ngelaila be ihany koa ny ilay fipetrany. Zany ve? Aza matahotra ianao fa tsy enjerany zany kory sika. Mitandrema tsara efa eto afovoany sika izao mantsy. Moramora ihany eny e. Aza matahotra ho ahy ianao. Hoay Erzoa. Ahoana? Jerenao io aloha io. Fa misy inona? Io jereo io. Tsy misy an'ireo azo tsy valambalana tsony io fa ary fanina amin'ny akavisakavanana fotsiny sisa dia vitokana mahitsy mandrapatonga any amin'ny farany. Tsy lovy tsara tokoa erojo. Io tena marina zany. dia ahoana io? Eo zao no tena olana. Aza mandeha amin'io ry Erzoa. Fa angaha moa ty misy safidy tsony e. Fa tsy misy safidy ahoana ka na hiverina aza ange tsy misy azo ntsony koa ao e. Efa ilay nidoboka any anaty tetezana teo avokoa izay mitsahako. Ry lanitro dia ahoana ty? Zao tazona mafy amiko fotsiny ny tananao dia akipio ny maso. Fa ahoana anaraka n'iny sisimby amin'ny arofanina iny no alehantsika dia tsy maintsy tazona n'iny ny tanako anankiroa dia ianao ihany no mamikotra mafy eo am-babeko. So dia ahita loza amin'izany tsika ry Erzoa. Aza matahotra an'izany ianao e. Ka jereo ange iny sisiny iny ve raha izy dia izy tsy ho 5 centimetatra eo dia amin'iny no alehanao. Haiko tsara reny mandeha amin'iny fa aza matahotra ianao ka ndao ary hitanao zao fa izay sika dia efa afaka tamin'iny tetezana malemilemy iny. tena efa drodroka tokoa ilay tetezana. dia io tetezana io ihany zany nandehanan'izy dataty raha izany. Eno dia ahoana zany na ahafahany nandeha teo. Ka mety nanaraka tanimbary zany zareo. Aiza no sady baby an'ny liva ve no andeha amin'io. Marina izany. Mialeto indray moa zany raha ny fitadidiako an'ilay lalana dia tokony hananika teniboatra indray sika. Dia izay vao tafiditra ao anaty alaka n'iny. Marina mihitsy izany. Fa tsy reraka indre. Ka nareraka aza nge tsy maintsy atao izay hatongavana ny aingana mba hahazoana iny. Tena mila tsoarako tsony izany diantirangaty izany amin'izay tena efa haintsinjery tokoa ny lalana. Na dia masikotrika aza dia efa fantany hatramin'ny tatatra kely indrindra. Tsy arakaraka ny fahitana azy eo efa somary rosa fa tena mbola matanjaka izany raha olona. Samy niara-niala tany an-tanandoro izao ihany nefa amin'izay ihany koa no mahagaga dia toerana mbola tsy fahalehako mihitsy izao toy ny tondrany nefa tokony mba efa nakaikikaiky ihany. Ary andraso aloha ny taniana. Fa hono ahy efa mba hoazahoaiza izao ty toerana misy atsika ty. Afaka ny masabary io ngamba dia manombokeditra na mambotezaka sika. Ve hono fa varatra sa andrefa nambotezaka izao ty misy atsika ty. Tena von'ny tamberin-tany tokoa ianao zany. Avy any antsinana antsika izao no mipoitra. Izany tokoa moa fa mba misy fanantenana kosa izany ko fa manakaiky ny tanàna.
raha ohatra nono ianao anaka andalo tanàntsika atoato taloato zany hoe fianakaviana ihany zany le andalovantsika ato tsika atao tsara ny mivily ao aloha ka misy tsara koatran'izany indray ara ve indray andro tontolo mantsy zany tsy ny sakafoko Irzoa fa misiny rehefa afaka ka iny tendrombohitra iny dia tokony andalo amin'ilay fasan-drazan-dridaty tsika zany tokoa moa ie tokony ho atsy ambadika itsikirihatra alo ity zao no misy an'ilay fasana efa natoronao ato koa iny saingy tsy tsaroko tena marina zany Irzoa ary ny tena marina aza dia ao ny fasana tokony ilevenan'izy mivady marina tokoa zany ie tena ho lalovantsika eo tokoa ilay fasana afaka nytikirehitra ity moa zany ozy ianao ie izay mihitsy ny fahatadidiavako azy lalovantsika amin'ity lalanyity ihany re sady amin'izay oay mangina ho ianao fa misy inony moramora aloha fa inony zany mangina ianao dia ino tsara ianao ve zany tao feoan'olona miresaka zany Irzoa tena feon'olona miresaka tokoa ary avy aiza izy zany ary aveo aloha ao ary somary miakavanana zany tokoa moramora aloha ianao fa izy zany olon-dratsy ve hitanao ve nitako rojo vi eto ianao fa inona re zany avy reo jerenao oay Irzoa tena le fasana io le fasana le fasana mihitsy io dre ary inona nataon'ireo olona be deabe eo reo Irzoa tena tsy taritsika fa tsy tarahoana koa tena zao voalevina izy mivady raha izany jerenao fa misy telo lahy reo zao miady fasana dia ireo ny vatapaty anankiroa rojo andraso aloha tena marina zany Irzoa andao aingantsika hoe ny fa tena mbola reo ry zareo azonao antoka aloha ve zany fa tena fianakaviany reo andraso nge marina zany io midina ambony fasana io mantsy zao dadavilo hitanao dadavelo manahoana ianao aivenareo manahoana ianao tena zao mihitsy izay vao tonga fa naninona zao nareo vao tonga ary naninona no mandeha maizina ka voandroany maraina mihitsy ange voavoarainay ilay taratasy avy aty zany ve marina tokoa zany ary tapaka nevitra fa androany ihany izay dia tsy maintsy tonga aty raha nisy kely foana dia tarinareo zao raha tsy efa be maty fasan'ireo ry zalahy dada neny fa naninona re dia nilozanao sady zay fa naninona loatra re fa tena hoany dia zao ve sisany avaranareo sao dia tsy rariny sao dia tsy rariny okizay akia okizay rojo mahaiza miononanaka fa efa zao no anjarany ataontsika olombelona hoana moa efa betsaka ihany koa angekiny didiny fantetehan-tany ary
fa maninona no maizina be tahaka izao vao roso tamin'ny fandevenana azy nareo tokony efa nandrasana andro maraina rehefa tsy vita mazava. Zany indray aloha anaka dia noho ny antony fandeha amin'ny tanànantsika ety raha ny tena izy mantsy dia niandry anareo tokoa izay nefa ilo moa tsy noverina dia tapa-kevitra ihany tsy maintsy nandevina anazy an'io. Izy fa aiza izao izy dary dadavelo? Izy daiza anaka fa ionja sy liva ka? Ay ve ao izy ka nakaiza monina leny teo dia tokaitsy ny reto razan'reto izany natako azy teo angamba lasa ao anatin'ireo olona maro be reo indray. Io liva ka tirony iotrotronony ny toy io angamba marina tokoa izany. Andraso aloha alaiko izy. Tsara zany ianao izay vao tena azoko ny haiko. Tsara zany ka fa hono ahy nanina ho ahy ianao tsy netiny natorentsika tany dia miandroandro mazava indray vao nitoetsana nyty. Tsy mety zany ka fa hoana tsy mety ny fiainasan'andro mazava zany kalakely tya ka tsy misy mifakeza ngena zao elanelan'izao zao azy efa amin'ny 12 ora sasany alina katrokako. Tsy maintsy toetsantsika zao alina zao ihany ny lalana azaky marina aminao mantsy fa tsy ho tonga antso ianao raha tsy anio dia ny anio ihany. fa ahoana ny fotoanako mahaza fa hafa indray eritrereto fotsiny fa manomboka misy mazava fotsiny dia fa lalana hafa indray no sorako. fa dadavelo tokoa moa zany ny fiantsonao raha araka ny antsondry zareo ny anaranao teo eny retsy za kosa ny onja efa fantatra anao ka izy mibady efa nazatamiko izany tokoa azao dia lazaiko aminao fa fantatra izy mibady tokoa ono feno tokoa ny laza fa mifanilatra trano tamitra zareo nefa za efa mipanaova konsatika nahoana moa tsy nahafantarako anao hatr'izay ka vao tamin'ny heritaona azy zany tonga taty farany. Ino tsara fa mbola zazakely nytotrondra Margrita ianao no niala teo amin'ny tanàna io keo any niala zany tamin'ny mbola kely fa nila ravinahitra tany amin'ilay toerana nahaverezanao tany io teo iny tany an-tanàn-dolo ve? Zay no ahafantarako tsara iny toerana io ary vao tsy ampy herinandro akory inge zao no nifankazahoana sy ireo ray aman-drenonareo tsara indray tamin'ny fiverenako zany. fa ahoana moa zany fa inona ny soa azy karohana ny an-tanàn-dola? Betsaka tokoa zany zavatra ny aloha amin'izao fotoana izao dia tsy mbola takatry ny sainao sarotra amiko nazava zany aminao tsara moa zany no lazainao fa nahaverezany zandrinao. Hitanao very tao anatina tokotanim-pasan'izay izay mianada ary tsy hitany intsony izay lalana mivoaka tao. Tena za moa tamin'izany safotra ary efa mifoa ora vitsy taorianan'izay dia tsy hitako teo intsony izy. Raha araka ny hevitrao zany dia tsy toeran'izay no mety ahitana azy. Eny tompoko ho aiza ary izy nefa rehefa iny alina ihany dia efa tapitra nijereko ihany no manodidina rehetra saingy tsy hitako mihitsy izay mety misy nalehany. Ona faiza zany zao zany toeran'izany ka? Dia izay no tsy fantatra matetika tokoa dia toerana ny lavitra be ihany no entiny eritreritra tadiavin'ny tongotra ao ale izao no tsy ahafantarako azy. Lalina zany fa zao ikerakely ahoana izay tompoko? mandalo vohim-pasana indray mandeha izay sika rehefa tonga olo ao ka ao ny tokony hatanao zandrinao. Vohim-pasana? Ino oa
fa tokony andalo vohipasana avy any toerana ilay antsika vao tonga isika e. Mampaninona anao moa zany ra zany nytanao zandranao e. Ka milazainao ange fifakakiditra amin'ny tanàna isika e. Dia toeran'izay kosa aloha dia tsy maintsy lalovantsika na tiana na tsy tiana e. Vohipasana Eny moa no tokony ahitsika amin'izany. leo be marina e, tena leo a. Zay ny lalana farany tsy maintsy izorantsika e, izoranao koa. Tsy manatsafidy tsony aho zany raha ny tena marina. Tsy aloha ve atao amin'izay reto lamba nentintsika reto e. Andraso aloha rery zo iandry any onja. Aleo tsika efatra no hiaraka amin'izany e. Ka izy angety tsy hita e. Mbola feno tokoa ny fony ka angamba lasa nakateo mangingiana any izy zaika e. Anao inona hiakatra lavitra ny koa e. Ny olona nefa efa eto daholo. Mety marina kosa aloha izany teny dadavelo izany. Iny anaka. Andraso aloha jereko vetivety ary dia miverina eo ahy. Faingana ianao e. Ay zary. Andraso aloha atao ambadiko ty vasany ty fa sao dia ato. Ionja. Io tokoa eny. Ay tongonareo. Ionja. Oka re zay. Oka zay kiny ranomaso. Manana aloha rery soa. Oka mbo irery amin'izao fotoana izao. Avy aloha irotsika farany ho azy ataony ranomasoko e. Andao fa miandranao nge rojo e. Miandranao ihany koa ny olona. Ataoko fa izao fara fotoana androtsako ny ranomasoko any taratasy neny. Asasakananao izany rery soa. Eny ary. Tsy maninona raha izay mba hafitsika tsara mety amin'ireo. Misaotra. Lasa vetivety ary aloha. Fa izy e. Ao izy. Aizako tsy niaraka taminao nakaty ary e. Jereo raha tsy efa ny fanonosana ny ty lamby nge sisa ny andrasana alohan'ny antriana azy ireo e. Ao avara-pasanao re izy. Tena mbola feno be loatra ny fony. Na zaza mantsy tsy mifanatry tava taminy akory. Fa tonga dia ny lamosiny fotsiny no hitako. Nitomany fatratra izy. Tsy zana nantona azy ana amiana azy akory. Ahoana e? Eny e. Tsy maninona. Efa loloha ao izy akiza. Fa io fonosy ny razana. Efa misy ora sy fotoana ihany mantsy tsy maintsy ajaintsika sao dia dila amin'ny fotoana mety. Eny ary e. Andraso. Tia ilay lamba dia reto ilay voninkazo. Io. Atao moramora eo ambony tsiako koa aloha ny ndrazana. Neny dia izao ve sisa. Dia avelanao ka mbo toy izao ve izay. Indrindra fa iliva kely. Oka izay rojo. Oka izay. Tatavelo. Ahoananaka. Afaka manokatra mijery ny endriny farany ve za? Tsy mety mihitsy any. Tsy mety koa araka ny voalazan'ny mpanandro. Fa nahoana e? Tsy azonao sokafana manoloana amin'ny fasana tahaka izao ny nofon'ny razana mando. Fotoana fimonja nge. Eny na dia fotoana foty koa azy e. Misy tika amin'ny be dia be izany fa oka izay tsika rojo. Eny ary. Eo aloha somary misaka kely ianao. Amatorako azy amin'izay. Azafady kely hoe nijeron'ny dadavelo ty mba aisany kely aveto. Eo. Zay. Ao. Nrazana anankiray sisa. Avy eo amin'loana ianao mibata azy hivoaka ny vata ho eto amin'ity tsy ity ihany.
izay. Mandriam-piatanana ry tatasineny. Moramora ihany sy mametraka azy eto ambony faravaravato eto a. Aza entinao mafy loatra aloha ny jironao dada velo a. Tsy hitako angeny lalany. Lalana mazava be io seko na otsofotsika azy ty jiro ty mo aninony. Oy, oy, dada velo a. Dada velo, tsy hitako ny lalana. Fa nahoana kosa nitsofinao tampoka le jiro teo e. Dada velo a. Aiza ary ianao zany? Jereo. Tony tokoa varavaram-pasana. Paolo zao e. Maty ako sika. Eto amin'izao toerana diavin'ny tongotsika izao no atao hoe vohim-pasana raha tsy hainao. Sy toerana voatsilony jirany angeny tazako amin'izao e. Iny e. Fa tazanao ihany reny rehetra reny hoe fasana avokoa. Marina tokoa zany. Tendrombohitra ray manontolo ty rako-pasana ty. Rehefa tazanina amin'ny atoandro zany. Angaha io tazanao amin'ny atoandro. Fa hoana zany tokoa ve? Ka isika aloha tsy andany fotoana hikaroka izay zandranao izay mihitsy raha. Fa rehefa tsy tatsika amin'ny kilalana alentsika ty izy a, efa namany very ihany zany e. Iny e. Alanenina neny atsika natao e. Dada velo a, anondraso e. Misy inona? Anondraso fa misy zavatra tasako retsy amin'ny sisiny etsiretsy. Inona zany fialakely ty a? Anondraso ange aloha e. To lamba mena anankiroa reto. Fa ahoana? Lamba tokoa reo. Fa ahoana ary? Iza mitondra an'ireto teto ry dada velo a? Tsy fantatsika zany. Ka hoentsika sa ahoana reto? Aza mikitikitika an'ireo ianao fa zavatra olon'ireo. Avy aloha amin'ny toeranao ihany. Taotsika anty. Ka iza nefa mitondra an'ireto teto ary? Sa ve misy mandevina amin'ity fasany ity ka hoe ahitana lamba mena ohatr'izao? Tsy misy fantatsika ho any amin'izany fa andao aloha anty. Fa ahoana ary zany? Tongo sy janaka. Tonga? Tongo sika e. Io ny tranonareo. Wahay! Marina tokoa zany. Tonga sika. Andraizana faliako marina. Dre, fa ino ty mahavariana anao? Mandany. Mandany amin'izay sa tsy malahelo le ray aman-drenanao indray ianao? Ka ingahy ianao tsy androsoka? Angaha ilaina makany io aho. Andray rery dada velo. Karaha tsy noho ianao angava ange tsy haiko tsony izay tongoko nahoana ary ianao tsy androsoka? Raha mareny tonga eto any aho fa tsy lavitra akory ingia. Fa zay mampamangy an'izy mibady eo. Eny ary fa andraso e. Ahoana indray zay anaka? Ono a? Aiza hoaiza moa zany tranonao zany? Tsy trano kely tafibozakitsy re. Fa manena dia mba tonga avao e. Eny ary efa tsy mety androso ianaoko. Misy mivady zay. Anako tabazy ny fandonako eto. Mety heverin'olon-dratsy mihitsy azy ako. Eny e.
fa tsy maintsy izay andraso ohatry dada sineny a to tsy maheno mihitsy ne izy izany dia inandray ary nataoko efa ela ihany nefa nandondona teto ary andraso hoe raha tsy diso aho dia karetsaka roa ambony sy ambany mety nyity varavarana ity ie marina izany leo rangasokirina avy aty ivelany andraso hitady zavatra lavalava isokirana azy tiany misy ka ary andraso isokirina moramora zay ty ambany ty sisa zay ary aleo atosika amin'izay ary aleo tonga dia akatra ny ambony fa andro zareo zao no matory aizy izany reto koa eny neny dada ary tena matory be ange izy izany marina raha maheno mihitsy rasoko tsokotsonina mihitsy neny neny dre ary oatra mafy be ange izy izany mafy be avokoa ny vatany fa ahoana koa aza hitako ka ary andraso no sokafana hoe ty lamby ty andriamanitra Erzo mifaza re ianao e rojo fa nisy inona mifaza aloha ianao e mifaza ho ary to efa maraina be ny andro fa hoana merena dia midina teny ambony fasana teny aingana fasana fa inona nataoko eto ambony fasana eto na raha andolo tsika ary mety tsy ho tafiditra ny tanàna mihitsy angamba andraso aloha akasiana vetivety arojo tena tsy misy tsaroko mihitsy ange zany zavatra rehetra zany ka midina teo ambony fasana teo aloha dia eto miresaka jereo moko na natongavako tety ambony fasana tety aza tsy azo kokory ka tadidio tsara tadidio anatrika fandevenana sika alina fandevenana ny ray aman-dreninao dia teo ampandriana ny razana tao am-pasana oe rojo vo hitao am-pasana dia dada velo zany tokoa fa hoana rojo zay ray aleha ny rerozoa na vo hotafady ny tanàna na misy mahery andro amintsika fa hoane izay foana ny famerimberin'ny dadamiko raha misy olona tojo trangan-javatra sala amin'izao mahazo antsika izao fa hoana tsy misy azoko izay vanazavanao ny aina tanatin'ny tontolo hafa tsika alina tontolo hafa marina izany tontolo hafa hoana koa ary iza daholo reny vahoaka nandevina tety hitantsika ireny mahatotoa avokoa reny fa tsy misy olombelona na ray aza fa hoane inona no natonga anao hitompo teny fatratra ohatran'izany satria dia renao ve zany rojo fa aveza zany feo zany ohatra ny avy atsy ambadika atsy ny fahenoko azy eny tokoa andao hoe jerenany oay rojo tena ilivy ty liva io izy midaboko io oay liva eo aloha ianao aminjena azy fa ohatra mangovotra be ange izy zany eny tokoa liva fa maninona elahy tena tsy mamaly tsony ty dia ataontsika ahoana eto io
aiza zao ilay sakosynetitsika iny andrekako any misy fitaovana afaka aminjena ny hainy vetivety aloha ka aiza nefa izany e tsy hitantsony izany rerysoa dia ataontsika ahoana ary izy tia nefa tsy afaka miandry fa misy maratra ve aloha ny tenany jereo tsy misy maratra raha zao fijery azy zao dia atao aona rereto io re liva andraso aloha rakotra amin'ity akanjoko ity mba azony hafanana kely tena mamanala be mihitsy mantsy mivatany dia ahoana e inona izany izao no atao aiza ho aiza koa izao ty toerana misy atsika ity tsy fantatra tsony izany ary mahagaga ihany tia fahitantsika ny livy ity raha zao toejavatra zao lojo mety tsy tafiditra ny tanàna ihany keo ny ionjy ny fanary izany isy liva ary dia tia hitantsika eto ity zao liva dia aizy ionja maty ve sa aiza e tena malahelo arojo inona aloha izao no azontsika atao e tokony ikiry sika hiditra ny tanàna anareo ikiry amin'ny fomba hoana nefa ny misy atsika azy ity tsy fantatra na aiza da zay tany ilay antsika inge manomboka eto dia tsy misy fantatsika intsony marina tokoa izany dia ho faty aty koa ve tsika rerosoa tsy misy matimaty foana izany eo hoe andao fa tsy maintsy hotody any aminareo sika rojo tonga sika jereo anefa ay nivoaka teto ilay lalana nalentsika teo hoay io zao ny tanàna tokoa ve io marina izany oay avitra tsika rerozoa tena izy marina io avitra tsika andao haingana ianao moramora ihany aloha hitanao aho fa tsy afaka mandeha mafy fa mitrotroan'ny liva ihany koa veka teo amin'ny tetezana malemilemy ino nahafaty azy mivady ny anaka taorian'izay tsy nisy sanandeha teo ntsony mihitsy ny olona mety tsy hitanareo angamba fa nisy soratra izay ihany ange napetraka teo e ka efa maizina be ka ataoko fa tsy hotazanay mihitsy izany ko tena nampalahelo mihitsy ny efaran'izy mivadika dia oviana ny voalevina ny razana efa afako maliko ny andro ianareo foana nandritra n'izay fotoana izay nefa tsy hita ianareo dia voadery tsy maintsy nandray fepetra zahay hitanareo ihany fa rano ny enjerana izy mivady tao ka tonga dia mazava be nge izany feno rano ny razana somary verenako kely hoe ny toralolona le resaka tetezana teo dia ny avelon'izy mivady ve izany no nanangatra eo amin'io tetezana io ka nanjary nandrarana ny olona tsy andeha eo intsony marina mihitsy izany tena marina tokoa izany tahaka ny lazany faritra ty amintsika ihany io azonao raha toa ka maty teony eo ilay olona dia tsy azonao atao mihitsy ny mandalo amin'iny toeran'iny fa mahafaty ary azoko antoka tokoa fa noho ny mahazanany ianareo ny tsy namonoany ianareo andray lalina dia lalina izany arono nahoana ary tsy ry zareo mivantana no niseho taminay fa iny dadavelo iny eno olona mbola tsy fahitanay hatramin'izay nefa dia toy ny efa nifankazatra taminay ireny izany ny fisehony amin'ny alalan'ny dadavelo avokoa no tsy maintsy isehony ny maty rehetra mazava aminareo satria raha araky ny tantara ihany dia izany dadavelo izany ny mpanjaka amin'ny vohitry ny fanahy mpitana ody mahery vaika tety mantsony izy izany fony fahavelony dia izany ny mahatonga ny tanàna ho ampelantanany fa reo ray aman-dreninareo reo ihany no tena niseho taminareo andray tena sarotra inona dia efa nanahoana nefa izao iontsy izao e tena mbola tsy salama mihitsy io e fa inona ary no tena navoa azy io toy izao e ary ahoana ny natongavany taty ihany tamin'ny alina izay izy no tonga teo reko nisy nandondona tokoa mantsy fa tsy sany voaka za mantsy ny natory tato amin'ny tranon'izy mivady rehefa tsy ny foa dia nivoany avy any velany varavarana dia voavoany dia niditra izy
ary noho ny tonga teto amin'ny misy ateto mihitsy izy no nekarapoka mafy izay avao tena taitra tatsen'ny efitra ilany tatsy ny fonyjery aika ionja dia io mibataka eo ambony fandriana mbola tratranareo io raha zany angery ry zo dia mbola tsy mahafantatra izy zany hatramin'izao hoe maty dada sy niny sady ohatran'ny olona very saina sa very ny nitoral'olona dia ho sanatria izy koa ho lasa dala andraso aloha talohany natongavanareo teo efa nisy ranganantsona ny tsabo azy dia rapitsy vao mangirany ratso no sasana ary amin'le ranon'le tetezana ry ny lohany azay no ahasitrana azy nandalo teo tokoa izy raha izany dia teo no nanomboka voan'ny tamberi-tany ary narahan-javatra tena izany tokoa anaka izy tsy hoe maninona akory fa tsy tompony tena ntsony mihitsy ny tongony izao namindra ny maso no mijery saingy ny fanahy hafa no mitondra ny sainy ary tontolo hafa mihitsy koa no hitany sy iainany olona hafa no hitany amin'izany raka izy ary ahoana ary no natongavany taty ihany raha izany etre heriny maizina avokoa re izany ry zoa ary inao ary ny ntoty lamba amin'ny sachet eto akaiky ny tia iny ny teny tanany taminahitako azy nenjera teto e to lamba izy iny raha tsy diso dry ery zoa fa tsy le lamba ny antsika aminosana ny dada sy niny vitsy Tamberi-tany sa Tamberi-tsaina nosoratany izy iderana antenaina rahabe arinala Nomy olo ravaka ary liva Clara Romain no nanome aina ny tantara mandray fiozimana totosa dizy Tamberi-tany sa Tamberi-tsaina